Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola hankafaliana trano iarabagnanao zay tsy tapaka miaraka aminay mitandrigny izao fandaharagna atolotra ho antsika izao fagnambodianagna ny akorny GMJ mada 8 no ataontsika ka ny tandrignesantsika iniany ity dia ny katesizy zay nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tao amin'ny site Masinday Simona tao Andrenjato. Tsara hoentsika fa ity site Masinday Simona ity dia tao amin'ny université ka ny katesizy zay nataony tamin'ny Zoma 20 septembre 2024 no atolotra ho antsika amin'izao fotoana izao. Somary lavalava izy ity fa magnasanao agnaraka izy hatramin'ny farany. Manao mbola tsara tsika jiaby akory aby manahoana daholy andro sika tanora ary izao fa misy ihany koa zokizokiny a tahakana izao. Ny lohevitra moa de efa fantatra sika ary ataosika kira resasika de hoe sambatra fahitan'Andriamanitra. Io ny lohevitra lalinitsika, zany hoe tiany papa asapa an'izay hoe asambarana Isaia isika tanora am'izao taonjato fa 120 izao. Zany hoe 2000 taona taorina nampianaran'i Jesoa an'ilay asambarana valo zay nentsika nanokatra ny fionamben'ny tanora tamin'ny Eukaristia afako maly ny ao amin'ny mason-dahamatio. Ary io raha teo moa nasain'ny papa hodiniasika tanora kelikely moa ny fotoana dia ny safidy am'ireo asambarana valo zay araky ny fampianarana natao tamitsika tamin'ny afako maly ary nomaly dia raha ny tena marina zany a 7 ny fahasambarana ao. Fa io zany no tiany papa ho alalintsika fa nakanaky telo izy anaovasika dingana irososika amin'izay. Dia tamin'ny taona lasa sambatra ny mahantra panahy ary am'ty taon'ty sambatra ny madio fo ary amin'ny taona ho avy zay faratampony am'izay cheminement dingana lalam-piainana irososika lalindalina koa amin'ny finoana izay a de ny hoe sambatra ny mpampiavana fa antsoina zanak'Andriamanitra izy. Hitanareo am'izay zany a razandry malala fa misy dingana tian'ny papa. Oka sika sy ala am'izay saina izay hoe niafatra ny papa
no ivelomatsika mifototra amin'ny vaovao mahafaly. Efa nisy fanazavana no alalintsika omaly niaraka tamin'ny Monseigneur Jean de Dieu momba ny hoe ny tanora voanso amin'ny asambarana. Ataoko fa sy ny tanora fotsiny. Za zao te anontany eto mpanimbona andresadresaka hoe asangano ny tanany zay sy te ho sambatra. To sy mahita tanana mitsangana hoe ao asangano ary ny tanany zay te ho sambatra, mbola sy ny teny akory aho de zany nananga tanana voalohany. Zany hoe sy ny tanora fosiny zany no maniry ho sambatra, fa raha mbola olombelona miaina am'ty tany ty zany de mangetaetany zay asambarana izay. Efa naloalinitsika io fa fitiniko ihany anefa mba hafahasika miditra amin'ny lohevitra natokany mpanomana am'ty andro an'io ty, de hoe tanora voanso amin'ny fahadiovam-po. Izay fahadiovam-po zay moa ny lalana azahoana ny asambarana, fa alohany andinisika an'izay somary mizery ny dikan'izay hoe asambarana izay sika, ka ilofosasika mba hadio fo isika noho izay hoe iriany ny tanjony. Ka araky voalaza zay zany no arina mba ho sambatra isika. Inona ary zany ny asambarana? Raha atao amin'ny teny sotra rehefa no alalintsika teto malo fa ataoko amin'ny teny hafa izy mba anokatra ny saisika amin'izao maraina izao ny asambarana zany dia ao amin'Andriamanitra. Zay misy an'Andriamanitra misy ny asambarana, ary no arin'Andriamanitra ao isika. Ny vocation sika zany zay hoe ansoina, vocation sika zany ho sambatra, zany hoe ao amin'Andriamanitra. Ary zay midikany hoe no arin'Andriamanitra mitovy endrika aminy sika. Ny fitoviana endrika aminy zany sy hoe bogosy ianao ka mitovy amin'Andriamanitra na mitovy amin'ny tava soavaly ianao zay vao mitovy amin'Andriamanitra. Io indrindra zany tsy fantatra io fa ny tena hoe endrika zany, endrik'Andriamanitra dia midika hoe mira amin'Andriamanitra isika. Ka rehefa mitovy amin'Andriamanitra isika, ary de zay midikany hoe ahita an'Andriamanitra, zany hoe mitovy amin'Andriamanitra isika, de zay ny asambarana izay. Indrisy anefa samy mahalala isika fa isika ihany ho iaho no manapotika an'izany endrik'Andriamanitra ao amin'sika izany. Ary dia noho izany sy mahita an'Andriamanitra sonisika, satria ny endrik'Andriamanitra ao amin'sika ao voapotika sika, ka noho izany sy sambatra isika. Ary zay ny fahotana zay, ary zay ny fahotana tamin'ny fototra ny poteny i Adama sy Eva, lay endrik'Andriamanitra. Ary de menatra izy rehefa avy eo, ary de fantatra sika zany ny manahirana sika amin'ny fahotana. Raha atao amin'ny teny hafa zany raha ampifandresisika amin'ny lohevitra, nolotovy ny fahotana ny endrik'Andriamanitra. Ka raha sy madio zany zay endrik'Andriamanitra zay de sy hita an'Andriamanitra isika, de fa vitane zany ny conférence sy zay. Satria rehefa maloto zany ny endrik'Andriamanitra dia sy ahita an'Andriamanitra isika. De io zany no jeresika hoe ahoana ary ny tokony ahafahasika, satria sy araky ny fanazavana omaly maniry ho sambatra isika. Ka raha te ho sambatra isika zany de sy maintsy madio ny endrik'Andriamanitra no arin'Andriamanitra sika. Ka sara zany hoe fomba hoana nampaloto azy de fomba hoana no andiovana azy, ary maninona no resana manokana hoe fahadiovam-po. Efa matetika sika miresaka momba ny fo, fa misy dikany manokana zany matoa apetraka io ary mifandray amin'ny endrika Andriamanitra. Ka izay zany ny sara raha zandry malala isany ho alalintsika. Tsy anao resaka lava satria tiako ihany isika hifanakalo hevitra, ary ataosika malalaka zay fanakalo hevitra izay na de sy mifandray amin'ny olo hevitra io aza,
fa mety misy zavatra hafa manahirana asika ka mety mandrakotra ny endrik'Andriamanitra ka mandoto ny endrik'Andriamanitra ihany koa ka sy efa asika ho sambatra. Ny sambatra zany a de hitasika ary efa natitraterina ho maly fa sy zavatra hananana io na fananana na harena. Izay mako sary ho fantatra koa zany fa hoe ny sambatra zany ao amin'Andriamanitra, fitoviana endrika amin'Andriamanitra, toetra zany ny asambarana fa sy hoe manana trano gezabe a, manana diplôma, manana CV, manana an'izao, manana an'izao, fa toetra. Ary raha mandinika isika zay natao hoe sambatra valo. Mety eritreritra asika hoe marobe ny asambarana. Non, zay koa anankiray zany. Noho izy hoe ao amin'Andriamanitra izy, fiombonana amin'Andriamanitra, tsy maro ny fahasambarana. Asika moa miteny hoe fahasambarana valo, fomba fiteny zay, fa nasambarana tokana. Raha sy zay a sy mety ary diso. Raha maro ny asambarana manahirana be, ary maro koa zany Andriamanitra, satria Andriamanitra ny loharano sy fototra an'izay sambarana zay, fa ny fisehoany zany a, ny fivelomana aminy a, arak'izay le lazaisika zay a, le toetra zany a no maro lafy a, fa tokana ny asambarana. Ary io a de ao amin'Andriamanitra. No resahako tamin'ny tanora namanareo a omaly, satria i Jesosy koa nge niona tamin'ny tanora tahaka asika zao. Fa izao a i Jesosy sy mba manao kobakambava izy, satria ny tena loza amin'ny fiainana, satria ny isika tanora io zany ny tena mampiavaka ny fahatanorana. Satria tiako hospina hoe tsy tanora zany a, fa mampiavaka ny fahatanorana. Ka na ohatra nay soara ohatran'izao aza de mbola ho afaka ho tanora ihany. Ny fahatanorana, inona ny mampiavaka ny fahatanorana? Dia ity, raha te ho tanora ianao zany a, de oka ho velominao aminao atrany, ary sy oka sy ho vononao ao aminao. Ity mampiavaka ny fahatanorana, ataosika amin'ny teny français hoe jeunesse, dia ny fanantenana. Raha te ho tanora ianao a, oka anantena lalandava. Nefa ny mampiavaka ny tanora koa, eo indrindra zany zay vao mipetraka ny fahatanorana zany a, ny fanantenana. Fa ny tanora no izy mifototra be deabe am'izay fahatanorana zay, am'izay fanantenana zay a, dia mora tratra ny déception. Ary rehefa tratra ny déception de manahirana. Ny olon-dehibe zay, eo indrainy kosa zany mampiavaka ny hoe maha-olon-dehibe ny olon-dehibe a, afaka miatrika na de diso fanantenana zay ianao a, de sy tratra ny fahakiviana, satria matotra ianao a, ary mifototra amin'ny fiainana. Ka eo indrindra zany ny sara anaovana fanazavana kely a ho asika tanora. Ary de sy zany ho anazava amintsika fa indrana any Jesosy avy. Araky ny voalazako teo a, niona tamin'ny tanora i Jesosy ao amin'ny Marka 10. Niona tamin'ny tanora Jesosy, ary de zao nataon'ilay tanora zay nandoalika. Hitanareo zany a, ilay tanora zany a, nahita fa ity zany ny lalam-piainana. Ary de zay manko no iriko amitsika amin'izao pelerinage zao.
ho resasika iny amin'ny farany a amin'ny rehefa miresaka ny fahadiovampo mba iona am' Jesosy tokoa isika mety fomba maro zay a fa ny tena zava-dehibe a afaka miona am' Jesosy ary zay no iriny papa matoy izy mametraka ny lacroix ary de ho hitasika fa lalana amin'ny fahadiovampo io matoy izy mametraka asika iona marobe a de ao anatin'ny fionam-be koa mety ionana am' Jesosy de nandoalika lay lehilahy lay tanora zany ka nanontany tam' Jesosy hoe tompo inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay zay tokoa zany ny asambarana zay manana ny fiainana no sambatra ary zany mahatonga asika hoe sarasara ny fiainana aty na sarasara ny fiainanareo satria manana fiara ianareo sarasara ny fiainanareo satria anatina trano vato sarasara ny fiainana zany no maneho an'izay asambarana zay ka zay misy ny fiainana no misy ny asambarana ary Andriamanitra ny loharano sy fototra ny fiainana mbola miverina amin'ny sika teo sika zany endrika Andriamanitra ny asambarana Andriamanitra fiainana ka zay misy an'Andriamanitra no misy ny fiainana sy naharan'ny fahafatesan'Andriamanitra ary ny fiainana tena izy zany de ny fiainana sy misy fahataperany fiainana mandrakizay sapan'ilay tanora zay a ary zay natonga atsika nanangatanana teo a de nanatona an' Jesosy izy nanontany de Jesosy namaly hoe fantatrao ve ny didy folo efa nazavaina tetomaly de tsy verenako sony ary nolazainy Jesosy ary satria nilaza ilay tovolahy hoe hatramin'ny fonikely aho efa nanatanteraka hitanareo am'izany a sy fanatanterana fotsiny zany a no ny afenona ny asambarana sy hoe manao an'izao teo sika nanao hoe fananana sy ampy koa zany hoe ny manao fa inona ary ny tena izy enoho ny valitenin'ny Jesosy ary ao no ahafahasika mamakafaka ny fahadiovampo hoy Jesosy zavatra iray loha zany hoe tokana sisy fangarony zany sisy hoe mbola misy discussion non zavatra iray loha ary zay no mahatonga amilazy hoe sy manao kobaka ambava i Jesosy ambarany mazava ary zay mako raha eninareo sara ny fampianarana nataon'ny Monseigneur l'archevêque tamin'ny fanokafana i Jesosy ny teniny de ny fiainany izy misy no vaovao mahafaly ary ao aminy izy ny fiainany no ampianariny sy teny fosiny izy zany fa ny fiainany sady fampianarana de hoy izy hoe zavatra iray lohany sy ampy aminao mandehana amdio ny fanananao rehetra zay le nilazaiko teo i Jesosy zany milaza sy fananana zany na anana tomobily feno eran'izao tontolo zao ianao sy ny fananana an'izao sy zao de hoy izy hoe amdio ny fanananao rehetra ka omeo no mahantra dia anandrakitra any an-danitra ianao rehefa izany avia manarakay ny fahadiovampo zany a dia fanarahandian'ny Kristy ary ny manaradian'ny Kristy no ansoin'olona hoe kristianina ka raha tonga eto ary sika ry zandry malala isany kristianina tsika dia izay zany ny fahadiovampo fanarahandia any Kristy ary zay no mahatonga azy milaza hoe zay misy ny fonao no misy ny arenanao ka aizary ny fosika raha zandry malala isika zay tonga eto ka arakaraky ny fanarahantsika ny Kristy no ahafahasika mahita n'izay fahadiovampo zay a ka raha mahita
fahadiovam-posika de mahita an'Andriamanitra, ary ny fahitana an'Andriamanitra zany efa nilazaina teto ihany koa omaly, ny fahitana an'Andriamanitra de sy hoe amin'ny maso fosiny sy izay, fa ny mahita an'Andriamanitra de midika hoe ao amin'Andriamanitra isika, ary raha ao amin'Andriamanitra isika de sambatra. Ary zay no mahatonga ny hoe nahita an'Andriamanitra i Moizy ka natahotra, satria sy tafiditra raha herisika olombelona fosiny sy ho tafiditra ao amin'izany Andriamanitra izany. Ary zay no mahatonga olombelona ny Kristy apiditra sika ao amin'Andriamanitra, ka raha tafiditra ao amin'Andriamanitra sika de sambatra, ary zay no mahita an'Andriamanitra. Zany hoe ny fosika zany miombona amin'ny fon'Andriamanitra dia iray ao aminy isika, ary de zay ny asambarana. Ka raha milaza ary ny lohevitra androany tanora vao anso amin'ny fahadiovam-po, de azo lazaina zany tanora vao anso amin'ny asambarana isika, ary ny fahadiovam-po zany dia lalana, fitaovana ahatonga sika ho ao amin'Andriamanitra. Ka no izy lalana zany dia fanarahana any Kristy, ka zay miaraka amin'ny Kristy zany no madio-po. Ary zay nanaitra ny olona tao Korinto ao amin'ny asan'ny apôstôly, ka nilaza hoe kristianina satria olon'ny Kristy. Ary zay zany no andrasan'ny Papa amintsika amin'izao GMJ zao, ary zay no andrasan'ny Eglizy amintsika, andrasana amintsika tanora. Isika zany no aneo eo anivon'izao tontolo izao, fa i Kristy no asambarana. Ka raha i Kristy ary ny asambarana de tonga kristianina, dia miara-dalana amin'ny Kristy isika, avia manarakay. Ka izay lalan'ny Kristy zany no lalana isika. Misy safidy zany, ary io teny io matetika averina amintsika razandry malala amin'izao pelerinage zao. Ary zay no angatana amin'ny fanahy masina, mba ho rehefa miala eto Fianarantsoa sika, ka miverina amin'ny diocèse tsirairay avy, ametraka an'izay safidy izay hoe anao tokoa ary no lalana. Fataro nefa ry kristianina zandry malala isany, satria zay moa nanarasika kristianina. Fa lay tovolahy engany mba sotra an'io sika, rehefa avy niteny an'iny Jesosy, niteny hoe amidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra dia avy manarakay. Inona no zavatra niseho? Ary io indrindra zany ny tokony aperitreritra sika, ahafahasika mijery sara an'izay fahadiovam-po zay razandry malala isany. Nampahory aza ny teny zany fananakarena izy. Io mahatonga amilaza hoe teny sarobidy ary oko petraka amin'saisika ary ho tanteraisika, sy maintsy misafidy isika. Iza no arena sika, iza ho iaho fa sy inona, na hoe aiza, fa iza no arena sika. Satria zay misy ny arenanao no misy ny fonao, ka iza no arena sika? Io zany sy maintsy misafidy. Ary arakarak'ilay arena zany no mampadio na mampaloto ny fosika. De eto ary razandry malala, mba ho afaka isafidy tokoa ary sika,
de fataro zany a no iteny io no ifampianaran'i Jesoa io. Okazava ny resaka hoy ny mahay miresaka zay. Zany hoe misy arena sandoka zany a, de misy arena tena izy, de misy araky ny fitenin'ny tanora zay a, misy or de Paris a, de misy ny or de Madagasikara. Le or de Paris io zany a mamirapiratra eto ivelany izy, nefa vetivety de vasoka. Fa lay volamena tena izy zany sy ho vasoka mandrakizay, zay le fiainana mandrakizay. Ka mahay zary misafidy sika fa nendrika zany samy volamena, ary mety mola azo le volamena anankiray de aleko ty hoy ilay tovolahy voneny miona tamin'i Jesoa, nefa izy de nanao hoe mpampianatra sara tena hitany misy zany fity. Inona tena ilaina zany eo asika moa tanora de anao fanoarana sotra de sotra. Miala siny fa ohatra matavitapaky ty. Posaiko misy zany ny vocabulaire asika tanora. Ny tena manahirana raha mampiasa ordinatera ianao ka mampiasa USB de mitondra inona iny? Mitondra virus. Maloto zany ny ordinateranao. De sy madio ny fo. Ka tandremo ary raha zany fa ny virus matetika miditra. Manana zany inona? Manana antivirus mba afana manadio ny fo. Kanefa raha tena gravy ny virus de sy maintsy atao inona? Sy maintsy formatena hono ny DD. De inona ny formatage atao sika? Amin'ny alalan'ny fanahy masina. Iny zany le safi. Tanao mety ho very misy ny données rehefa de izay le mampitomany. De misy kivy. Eo indrindra raha zany no ilaina zany ny asan'ny eglizy sy ny fahadivam-po. Ary inona moa ny virus tena mandoto ny fosika. Indramiko Jesoa izy aloha sy nilaza virus, fa hitanareo ka efa nisy ihany ty virus ty taloha, izy ny mandoto ny fo. De hoy izy ary ino sara nianso ny vahoaka marobe Jesoa eo aminy ka nanao hoe, de ohatranareo marobe koa zany ansoin'ny eglizy isika tanora anarivony de teo Jesoa ny teny hoe meno ay anareo rehetra. Maino ahy moa anareo? Meno ay anareo ka mahafantara. Fantara zany ty hoy Jesoa. Ino sara fa ataoko amin'ny langage sika fa sy ty misy ny lazain'i Jesoa azy. Sy ny zavatra avy any velany miditra ao anatin'ny ordinatera no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha manasofina ienona aoka izy ieny. Taitra ny mpianatra ina ary ny tiany Jesoa ampianarina an'izany. De nanantona azy ny mpianatra ka nanontany Jesoa. De hoy Jesoa, efa ela be ngena anareo teto efa 4 taona zay nanaovana première communion, efa mianatra catéchisme, efa FET, efa scout, efa antily, efa seksony. De mbola sy mahafantatra an'izany. Izay indrindra raha zany. Sy hoe rehefa ao anatina fikambanana sika de mandeha ho azy. Hitanareo ny teny mpianatra teo, inona ary ny tiany Jesoa lazainy? De nanazava ary Jesoa, sy fantatrareo ve fa zay avy eo ivelany ka miditra ao anatin'ny olona de sy mahaloto azy, satria sy miditra ao am-pony fa ao an-kibony. Misy hitanareo anareo ihany no mahafantatra hoe rehefa atao an'izao ny USB aza registrena.
fa sy haiko fa nareo mahay azy moa de satria sy miditra ao am-pony zany fa ao an-kibony any ka hariany any akatonany izany no mampadio ny anina rehetrarehetra zay zany tsy mampisy mifady satria miditra avy amin'ny vava fa ny tena fady zany a avy ao anatin'ny ny fosika fa zay mivoaka avy amin'ny olona ho izy ny mahaloto ny olona izany hoe ny avy ao anaty sika ao a no mampaloto en fait zany a diso ny fanoarana nataoko teo ny virus avy any velany no manimba ny ordinateur fa ity zany ny virus amboary sika no tena loza indrindra io le fanazavana sosotra inona moa ny dikan'izay rehetra zay ny sampy a no manimba sika inona moa ny atao hoe sampy ny atao hoe sampy a sy hita Andriamanitra zay everina fa evion'ny asambarana loharanony asambarana ao amin'Andriamanitra ho sika ny asambarana ka raha sy hita n'Andriamanitra inona ny mahatonga ny olona midodododo amin'ny dadarabe sy ny sisa satria sy hita ary de matetika aza sika sy hita ngeny atao mopere mafy be le fiainana ka mba hanao fanadinana de mba nanamonjy any dadarabe sy mahatoky ny finoana zay ary zay sampy zay manompo sampy sika satria sy hita Andriamanitra de mamorona Andriamanitra ivavahana ary zay no nataon'ireo zanaka ny vahoaka an'Andriamanitra tany anefitra sy hita Moizy fa lasa any an-tandrombohitra any izy ka monimonina ny vahoaka de niteny tamin'ny Arona sy hita Moizy ka andahoary anao omby volamina de iny mivavahana iny zany ny amboarin'ny tanany iny fa ny ambaran'i Jesosy eto zany a ny sampy tena loza ary de izay indrindra mandoto ny polluer raha anao vocabulaire koa sika zany vocabulaire sika am'izao misy pollution zany mandoto ny fosika de io le lazain'i Jesosy ato hoy izy hoe izay mivoaka avy amin'ny olona no mahaloto ny olona satria avy ao anatin'ny fo ary io le lazaiko hoe ny fo zany a sy lay organe kay ty lazaina ty sy hoe von'ny AVC anao raha hoe maloto ny fonao sao de mieritreritra sika zay von'ny AVC de maloto fo non sy any zany ny problème fa lay fo zany a ianao misy iza zany Monseigneur Benjamin maloto ny foko de izay ny sy mainsy diovina sy mainsy formatena zany zay satria inona mampaloto ny fo zay amboarysika sy ny sampy amboary ny tanansika zany ny mandoza mandoto ny fo fa zay amboarin'ny fosika ihany ary inona ireo hoy Jesosy avy amin'ny fon'ny olona no hoe avian'ny sain-drasy de inona zany ny fakambadin'ny olona ny fizangazangana ny famonoana olona ny alatra hitanareo fa ny zava-misy am'izao misy io ary zay zany ny tenenin'i Jesosy amin'izao JMJ fahawity mada fahawity azo atao mada fahavalo sy fahavalo sika Madagasikara au contraire mada zay tiako indrindra hoe ataovy mada 8 fa azo atao mada fahavalo na mada valo hafa ndray koa nefa mada valo fa ataovy hoe mada 8 na mada fahawity dia ireo naretina mikiky ny fony Madagasikara ary ny fony Madagasikara dia nareo tanora sy mamerina ny teny tamin'ny fanokafana
na ny teny lazainy ny arseveka na ny filoam-pirenena na ny olona rehetrarehetra nanao kabary de hoe ianareo sy hoe ho avy ny firenena fa ianareo ny tompon'ny firenena. Ary zay no mahatonga ny hoe any amin'ny sekoly ihany fantatra anareo sara hoe anio no avy fa sy rampiso anareo zany. Ary zay no mahatonga koa miteny any amin'ny sekoly hoe arena no ny arena raha mamokatra. Anareo tanora zany no maren'ny firenena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ka engany hoe sy amokatra virus isika satria ny avy ao anaty no mampaloto ny olona. De inona zany? Fankambadin'olona, fizangazangana, famonon'olona, zava-misy indrisy iainasika am'izao, ny alatra, ny fahirana, ny ansomparana, ny afesendrasy, ny fizezizezona, ny fianonana, ny vavarasy, ny fiavinavonana, ny fahadalana. Zany rehetra izany no mandoto ny fosika. De ny isika zay dia engavisika kely aloha ahafahasika mandinika azy mba somary misangana kely ary taritin'ireo mpanentana sika mba ho taitra kely fa ireo zany ny pollution, ireo ny virus zay tady andoto ny fosika. Ka aoaranareo mpanentana entany kely anay ary sady andinika an'izay no iombona bebe koa. Ya, mialohan'ny fanentanana de sara-pasahivina sika vetivety ny conférence zay nataon'ny monseigneur sika teo. Ny lohahevitra tiany papampitaina amitsika de ny ananasika fahasambarana. Tanora vao anso amin'ny fahadiovampo, ino no atao hoe asambarana? Ny asambarana dia izay misy an'Andriamanitra no misy ny asambarana. Ny asambarana koa dia ao amin'ny endrik'Andriamanitra ary manana fahadiovampo sy azo pahotana. Fitoviana endrika amin'Andriamanitra no azahoasika fahasambarana ihany koa. Ny asambarana dia tokana dia ilay ao amin'Andriamanitra ny fivelomana aminy, ny fiainana ao aminy. Raha te ho tanora isika dia maina ny fanantenana lalandava, na mifototra amin'ny fanantenana, na mifototra amin'ny fanantenana isika indraindray mety ho tratry ny déception. Ka noho izany dia mila manantena hatrany isika. Ny fanantenana dia ilay Jesosy Kristy, Andriamanitra ny fiainana izay misy an'Andriamanitra no misy ny fiainana mandrakizay. Ny endrik'Andriamanitra no misy ny fahasambarana. I Jesosy no tena fiainana. Izy misy ny fonao, no izay misy ny fony no misy ny fontsika. Rehefa manaradian'i Kristy sika dia anana ny fiainana. Ny fananasika ny fahadiovampo dia ahitasika an'Andriamanitra. Izay miaraka amin'ny Kristy no anana fahasambarana, izay lalan'i Kristy no lalana. Ka tsara ho izay ary ny zavatra nytenen'ny monseigneur sika teo mba isainsaigna sika, mba asisika fanentanana kelikely menanao ny fitenenana Monsieur Bertino. Ya, mahitana daholo e. Allo, ataoko eto mahitana daholo rehefa tena hoe madio foto koa sika de ndao ary sika sahiteny hoe any amin'ny tompony fonay de miara mitsangana itsika aloha. De toy izao ny fiesika, rehefa miteny hoe efa any amin'ny tompony fonay de mitondro any ambony, efa any amin'ny tompo de ny fonay atao mitandrify ny fo ny tanana. Ao de atasika somary maredina izy de ohatran'izao ny firana hoe
any amin'ny tompony fonay, any amin'ny tompony fonay. Ao ary miara-miredina isika isa 2 any amin'ny tompony fonay, any amin'ny tompony fonay, any amin'ny tompony fonay, any amin'ny tompony fonay. Misaotra atsika. Misaotra ny Bertino zany a tizasika amizay a zavatra kely fosiny sisa de ho farana koa no teniko zao ary zay ny zavatra mampaloto ny fosika ary ny fosika ho iaho de isika ka ahoana ary no tonga sika adio-po zany hoe ahafahasika manaradia ny Kristy. I kristiany no teny enitsika sara to hoe manaradia, ka ny fanaradia dia ny miombona aminy amin'ny lakroa. Io zany no lalan'ny fahadiovam-po, io le formatage io. Raha sy mifikitra amin'ny Kristy amin'ny lakroa sika de sy formate de aloto foana, aloto mandrakariva ny fosika satria fatary fa miasa ny demony. Ary izay zany no dinisika zao hoe inona moa ny dikany hoe mifikitra amin'ny lakroa, ary maninona ny Papa Jean Paul II tokoa nitodika tamintsika tanora ary nanolotra ny lakroa ny Kristy amintsika. Efa maro ny fanazavana, tsy miverina amin'ireny fanazavana reny aho fa zavatra anankiray fosiny no isitonako ny saisika mameno ary manampy an'ireo efa voalaza taloha mikasika an'izay maninona ny lakroa no nomeny Papa Masinday Jean Paul II amintsika, fa io zany ny lalan'ny fahadiovam-po. Ary zay no tanteraisika androany ariva razandry malala, lalan'ny azo fizaliana. Fataro fa marina i Jesoa araky ny lazaisika teo ny fiainany azy ny fampianarany i Jesoa koa nefa ny laza na ny marimarina koa sy ny laza hoe omeo anay enio ny fizalianay isan'andro. Sa misy an'izay ny vavaka nampianariny isika? Inona ny vavaka nampianariny isika? Omeo anay anio ny anay isan'andro. Sy ny fizaliana zany no tadiavina, sy ny tady fizaliana isika fa ny fifikirana amin'ny Kristy no lalam-pamonjena. Ka mpanjino ary razandry malala fandrindra amin'ity andro anaovasika ny lalany azy fizaliana ty ianaro izay fiainan'ny Kristy izay. Ireo zany ny antidote, ny antivirus anadio ny fosika ary indrindrindrindra iaro ny fosika, ka na de misy atao zavatra hitady hiditra aza de maneno izy bang. Zay moa ko izy amin'ny ordinateur tonga de fantatra hoe ny USB nao ranga misy virus sa misy raha mitady hiditra ny sasany de tonga de pa na misy hirahira zay. Raha misy antivirus matanjaka asika zany na misy tady hiditra de afaka. Ka inona ary no tsara ho banjinsika raha mimbanjina ny Kristy sika. Razandry, sy hoe resy Kristy raha mifansika amin'ny azo fizaliana, fa mampianatra sika kosa andresy ny rasy amin'ny lalan'ny tsara. Novakisika teo fa anisany raha fitinareo ny saindrasy voalaza teo reo de inona zay fitiavatena nge reo azo fitinina am'izay matoa ianao mangala vadin'olona de tianao azonao daholo zany ny zavatra rehetrarehetra, fitiavatena nge zany
inona ny mahatonga ny fizangazangana fitiavatena tianao fosiny ny tenanao ny famonon'olona egoisma zany ny virus mandoto ny fosika ary de io ny tena mandoza io le sampy mandoza ka raha te andresy an'izay sika banzino a i Jesoa tena araky ny voalazan'ny masin-dahapoly ao amin'ny Filipianina toko 2 manana ny toetra mahandriamanitra azy Jesoa ananany daholo zany ny zavatra rehetrarehetra le nilazaisika teo azony atao zay satria maefa ny zavatra rehetra nataony sinisinina izany nidina farany ambany izy ary zay hitanareo fa tena na ny akanjo aza sy nananany sisy zavatra sony zany ho azy fa nataony ho an'ny anasoavana ny rehetrarehetra izay zany ny antidote tena izy ny fanompona sy manompo izy sy tonga mba ho tompoina fa anompo fanompona zany no fanafodiny izay ary eto hitanareo fa Victoire Rasoamanarivo aka ohatra anankiray Victoire Rasoamanarivo zay ataosika olo sambatra piay ary noho izany modely ho antsika inona ny adivany tamin'ny rafivaviny ny fampisotona volo ve izy miady tenasena ve izy nanompo an'ilay rafivaviny izy de taitra le rafivaviny ka niteny tamin'ny radika vadiny Victoire hoe manomboka amin'ny andro anio aza mitady vehivavy hafa isony ianao sy fantatry ny rafivaviny no satria sy kristianina ny rafivaviny hoe Victoire zany hoe manomboka amin'ny masonandro anio aza mitady vehivavy hafa isony ianao fa i Rasoa no vehivavy farany sara indrindra hitanareo zany fihevitra ny rafivavy zany niova ny fony miala siny fa ohatra hafa indray moa nodikany zany hoe miova fo resaka hafa indray ny ambadika an'izay ko ainareo sara fa niova ny fony ka izay indrindra anatin'ny fanompona ary zay dika ny azo fizaliana fanompona toetra anankiray fiombonana amin'ny Jesoa ary andresena ny rasy rehetra de ohatran'izay koa raha mamaky ny alatra ny fahirina ny ansopara ny afesen-drasy azo fitinina tahaka ny ataosika hoe fitiavatena azo fitinina ataosika amin'ny fialonana izay ny fialonana no manapotika ny fiainatsika ka mandoto ny fosika ka raha te andresy ny fialonana ianao mbanzino ny azo fizaliana fa famondrapo tanteraka ary hiditra amin'ny jobely ny famondraposika zany hoe ny olona mialina manko dia mihidy ny fony ay tena sy io tena io ve de sy namako io ka aiza no afaka mindra fo sisy famelan-kely ary de ady lava herisetra ka sy zay Jesosy Kristy manokatra ny tanany izy ary mamelatra ny tanany ansika rehetrarehetra ka izay koa re kristianina havana sika tanora zandry malala hiditra ny zobiliny famondraposika oko famondrapo ny fiainasika oka tanora ho misionera ny famondrapo izarazara ny famondrapo isika fa sy izarazara halatra izarazara filandrasiny nofo izarazara fanapotena ny hafa fa fampisanganana ny hafa fampizorona ny hafa ahafahany iroso amin'ny lalindalina koa ary miaradalana sika fatelo amaranako an'izay fahadivam-po zay dia oka ibazina androany asika ibazina ny lalana fizaliana oka ibazina ny Kristy sika
satria raha ireo rehetra ireo voalaza teo fialonana ny vavarasy ny fiavonavonana ny fahadalàna azy fitinina amin'ny enamaso zany hoe fisaraham-belasi sy say manambara ny tena maizy azy izy esoa sy natahotra an'izay izy ary nanolotra ny tenany azy mba ho fanavotana asika isika koa aoka izoro amin'ny fahamarinana sy ny fisaraham-belasi ny fanavotana fa ny fahamarinana fampazankarana ny rariny sy ny isiny amin'ny toerana rehetrarehetra oka ho vavolombelon'ny fahamarinana isika reo zavatra teo reo raha ivelomatsika adio ny fosika fanompona inona izy iny miaraka mamerina inona ny voalohany lavitra be sika hoa inona no ananatsika fahadiovam-po raha manana ny mafimafy fanompona maheno zasy mahenoko mafy ary inona voalohany ok faharoa ahafahasika hanana fahadiovam-po dia aoka isika ho missionera ny famindrapo zany hoe sy fikitra isika sy fa amindrafo ay amelaheloka inona ny faharoa missionera ny famindrapo miara-mamerina ary ny fahatelo aoka ho vavolombelon'ny fahamarinana asika ny voalohany inona faharoa fahatelo fahavolombelon'ny fahamarinana miombona amin'ny Kristy asika amin'io miombona amin'Andriamanitra isika na de izaly tahaka ny Kristy azy isika dia ahazo fiadanam-po ary sy ikorotana isika sy aloto ny fosika ka amin'izay ahitan'Andriamanitra satria miombona aminy ary zay no ansonantsika ka izao ary amaranako azy raha zandry ino sara ho mieno a ianareo misy secret ary ty ao secret rehefa secret sy atao mafy so de n'olona mandalo eny moramora maheno anareo moramora ny fahatanorana dia ny fananana na fanantenana isika zao ary zao le secret aza manaiky razandry malala aza manaiky ho viravirain'olona ny fanantenanareo aza manaiky ho simbain'olona ny fanantenanareo so de angalarin'olona maoko anareo koa zay zany zay ny afatra mba afatra tiako apetraka aminareo eto amin'ny ty toerana sarobidy ty université Andrainjato aza manaiky ho potehin'olona ho viravirain'olona ny fanantenanareo fa io ny piran'ny asambarana ka okary afototra reo am'izay afaka anome ny fiainana ny fanantenanareo raha hitanareo fa sy afaka anome ny fiainana de fatary fanapotika ny fanantenanareo zay de fahakiviana araky ny tenin'ny monseigneur Amaly hoe minenina sy mba aloha ananatra fa aorina andasa ary zao raha zandry fatary fa raha ny olona mandasa anao mbola azonao amboamboarina iny fa raha ny fiainana no mandasa sisy azonao amboarina iny
efa vita. Ary zay no mahatonga azy hoe omaly nyteny taminareo hoe ohatran'izay aho mba ho nanao an'izao, efa trop tard. Aza manaiky mbola tanoranareo zao aza manaiky ho viravirain'ny olona ny fanantenanareo omeo an'izay afaka anome ny tena fiainana ny fiainanareo ary ny fanantenanareo ary tokana no afaka manome ny fiainana de Kristy, ary izy satria izy ny lalana fahamarinana ary fiainana. Zay ny secret tiako zaraina aminareo araka ny efa fantatsika dia agnisan'ny mahazatra i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson dia ny mampandray anjara ireo zay agnanaovana ny fampianarana. Ka izao arahantsika amin'ny etapany faharoa izao dia ny fagnontaniana zay napetraka ireo tanora taminazy tamin'io fotoana io. Fa aloha nagnarantsika izegny fagnontaniana aby zegny sy ny valiny zay nataony Monseigneur Benjamin dia aloha isiantsika iraray kely. Can I
fafakiana misika raha mifankatie indriraika na mapanjaka fitiavane tsy misy olokafisika menakafy fa raikapoe indriraika na mapanjaka fitiavane karaha nakitena avy amin'ilay rasy zay makabe indriraika na mapanjaka fitiavane tsy usofto mirombeako ny fitiavana eny toko tia irao ampiray olombelona tia irao ampiray olombelona sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaharam-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Zoary dia atolotra ho antsika ny fagnotoniagna izay napetraka ireo tanora tamin'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson sy ny fomba nentiny namaly izany. Raha Gilles atagny amin'ny diocèse n'Ambositra. Aya, atagna tanàna zay. Voalazanao teo Monseigneur fa hoe ny antivirus am'le fahadivam-po mba hanagnasika fahadivam-po maharitra dia ilay fifikirana amin'ny Kristy sy fianoasika ny bisyny fanahy masina. De le fijoroana amin'ny maha-kristianina zany somary sarosarotra ihany. Zavatra hitako moa zany iainana ihany ny tanora rehefa manambady dia mieritreritra hoe sa tanora koa. Ohatra izy de tena FTMTK nafana fo, FT madio fo, de rehefa manambady de lasa sahita ho nakaya koa fa de fifikirana amin'ty fiain-tokantragno ty indray zany ro ohatrany lasa be dehibe. De aho eto mametraka fagnotaniana Monseigneur hoe nakaho mako zany efa agnatin'ny manambady ka ndraindray ohatrany tena hisedra olagna misy tena mba hifikirako amin'ty maha-kristianina ty de sagnaharery zany ro mba ho heveritra fa mba izay reo atao koa reny hahatonga an'ireto zanak'Andriamanitra reto hiaraka sambatra agnamitra agny an-dagnitra agny aby de sahitako mihitsy ny fomba hatao satria voatery zany aho mampandefitra ny vadiko eo an-dragno mihitsy ndraindray hoe de loza koa atao nareo neny fa aho aloha andeha hamonjy ohatry zao ny fikambanana ry na andeha hamonjy ny fivorian'ny tanora ry. Hamonjy CMJ. Hamonjy CMJ zao de tena ankeriny mihitsy ny nahatongala ty. De eo Monseigneur hoe diso ve rehefa manao ohatran'izay hoe magnana ny fiain-tokantragno kanefa de voatery mampandefitra azy ireo amin'ny fotoana sasany mba hahafahana manao an'izay asa fifikirana amin'Andriamanitra zay. Saotra indrindra tompoko. Misaotra Razily tefaka kely ny Razily. Ny anandray zany anao izy aloha. Ny anarako Rémy avy any amin'ny diocèse-ny Tsoromandidy. Zavatra mba antaniko indray zany za aloha mahavavoana ny tanora nakany distrika zany de zay no mahatonga na manontany hoe atraizaka atraiza zany le tanora satria rehefa mampivory tanora zany dia ny FTMTK ihany no mivory nefa za tsy tompona andraikitra FTMTK mivatana fa anaabiny rehetrarehetra mifahafantarako anazy de hoe atraiza zany le tanora ao amin'izay kristianina zay ka atraiza ohatra hoe midemika ve atao hoe tanora, FT ve atao hoe tanora satria mahita midemika ty de mahita FT ty de mahita FTMTK ty nefa za raha ohatra mampivory tanora de hoe FTMTK ny tonga fa tsisy FT tsisy lehibe. Saotra betsaka tompoko. Misaotra ny Rémy e. Miaraba anao Monseigneur. Merci. Nomena ny anarako diocèse-ny Moramanga. Ny tena marina de misy am'le resaka mobe Monseigneur hoe fanalana virus. De maro zavatra mivoana miloha hevitra JMJ am'izay tanora zay tsapako. Nefa de tonga eto hoe misy ao anatin'ny site zany hoe tsy miray loha, tsy miray saina. Ina zavatra tokony ho atao mba hampezaka mafy an'izy ireo. Misy toe-tsaina rerera tena trano tsy mbola hovainy mihitsy atao hoentiny aty amin'ity site amin'ity kianja be aty. De mba tiako avalina keza zay Monseigneur. Merci. Misaotra ny nomena. Monsieur Daniel avy any amin'ny diocèse Ambositra. Fanontaniana Monseigneur satria ny conférence lehibe ohatran'izao dia afaka ahafantarana ny zavatra rehetra izay mbola tsy fahatantaina. Dia fanontaniana maninona ny satroka Monseigneur teo anatin'ny sorona masina io satroka menamena kely io rehefa eo anatin'ny fanamasinana ny mofo sy ny divay no isorony Monseigneur teo. Saotra betsaka tompoko fanontaniana. Saotra ny Daniel. Ye lalaina lava be lalaina ko. Ye efa ny foy ario. Ny ena sany tombo zany. District Analasora diocèse-na Antananarivo
fanontaniana hoe le formatage ve tsy misy riska voalohany mety hoe mampiovany personnalité le mahaolona anao. Riska faharoa hoe inona ny garantie fa vita amin'ny formatage dia sambatra ianao so de lasa vide be indray. Sotra betsaka tompo. Merci lalaina mba informaticien anao. Amalin'le fanontaniana de fomba miomana angamba roatra misy bola te ametraka fanontaniana satria efa 5 zay sa bola efa misy hafa. Hoy Ragile hoe aiza marina raha fitiniko zany ny tokony ny tena priorité ny tokatrano ve sa ny asa fanompona eo anivon'ny eglizy. Ary ataoko fa mety manana an'izay problème zay ny maro. Za sy mba manao théorie lava hoe zao atao fa itya ny valiteny sotra de sotra ary lalina nefa izy enonareo sara raha manao ny asan'Andriamanitra ianao. Eno sara raha manao ny asan'Andriamanitra ianao Andriamanitra no anao ny asanao ary ho lavorary kokoa satria lavorary Andriamanitra. Asa raha enonareo sara ny teny tsirairay zany tena lalina amizay sy hitanao ny priorité zany Andriamanitra sy maintsy izy foana ny Andriamanitra fa izao raha manao ny asan'Andriamanitra ianao na FTMTK-nao na MDMK ianao na inona ianao na pretra ianao na évêque ianao na matsera ianao na mon frère ianao raha manao ny asan'Andriamanitra ianao Andriamanitra no anao ny asanao ary anao azy lavorary satria lavorary izy. Ny problème manko ary de mifandray amin'ny fanontaniany nomena ity noho n'ilay virus ary de mampiditra asika amin'ny lalaina rehefa avy eo noho ny virus matetika isika ny sy manao ny asan'Andriamanitra fa ny fitiavatena sika ny sinisisany resasika teo le virus zany no manjaka ka manjary mikorotana ny zavatra rehetrarehetra. Fantatra ny vadinao ianao raha asan'Andriamanitra ny ataonao. Fantatry ny eglizy ianao raha mompera na évêque na fantatry ny eglizy zany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra ny fianakavimben'Andriamanitra ianao raha manao ny asan'Andriamanitra fa tsy manao raha tsy manao ny asan'Andriamanitra. Ka izay nodiny isika zany ary zay no ankalasika hery zay koa manko ny sy tokony ho fantatra sika raha zandry. Ary eto de mindrana ny masinday Paoly hoy indrindra izy ao amin'ny Galata toko 5 ary ny teny tokony zao ny teny tahaka zao izy hoe efa voansa ny fahafana ianareo kanefa oka sy hoentinareo manaraka ny nofo izany fahafana zany fa samia milasa tena mpitiavana ho mpanompon'ny namany avy. Ny fahafahasika zany sy hoe manao daniny kibo ka rehefa za zany agny amin'ny fivoriana FTMTK de hafa zay raha amin'ny fivoriana tahaka zao de hafa zay de eo indrindra zany mitaky hoe ahoana mbola tonga any aty amin'ny sity any amin'ny jimjing virus satria zao mila fibebahana isan'andro asika raha zandry malala io manko no adinitsika ary zay no mety efa mamalo lay formatage misy riska ohatra ao matavitapaka hoe miova ve ny personnalité. Non, sy i Kristia lasa kristianina isika fa sy hoe miova ny fosika zany ny miova ho an'ireo zokizokiny na resara ny tira tia tamin'ny andro taloha anay mbola kely nanaovana an'izay mbola mpiservia anay tamin'izay rehefa vita ny batemy asa ataoko fa ainareo tira ty hoe izao efa kristianina miova sara ny foko ira taloha ela be zay
zany hoe ianao zany lasa kristianina fa sy hoe ny formaten'ny fanahy masina ianao a fa sy hoe lasa clone izay manko natahorana hoe lasa samsonina daholo izy rehefa avy eo na lasa sy haiko TTS moa sy haiko io anarana sy le formatage zany ohatra ao matavitapaka ny fanahy masina zany ny manentana asika ary ibebaka isika ka raha mibebaka marina isika araky ny zavatra nylazainy nomena teo a raha vonina ibebaka ary zay manko ataosika amin'ny sabosy ibebaka isika dia ny fanahy masina no manova ny fiainansika ary de izay ny lazainy i masinday Paoly toizako kely a miariary ozy izy ny asan'ny nofo le nylazaisika teo iny zany fizangazangana fahalotona fizezezona io nylazainy masinday Paoly fa ny vokatry ny fanahy masina kosa ity zany ny vokatry ny formatage enoy sara ny vokatry ny formatage ny fanahy masina ny vokatry ny fanahy masina kosa de izao fitiavana fifaliana fiadanam-po faharim-po amoram-panahy azavam-po sy fivadiana fahalemem-panahy fahalalana onona sy misy zay lalàna mikasika an'ireo izay an'ny Kristy kristianina zany a de efa namasika zay le nilazaisika teo azo fizaliana de namasika ny fony fa sy hoe namansika efa namasika ny fony mba ny faniriny amin'ny mpilandrasiny tamin'ny azo fizaliana velinao amin'ny fanahy masina isika ka oka andeha amin'ny fanahy masina sisy resaka hoe very ny personnalité na vida zany a vao hoe ka feno au contraire ary zay le olona feno a andrasasika ary ny olona feno ny sambatra araky le lazaiko hoe ny olona feno io a dia feno tanteraka ao anatin'ny fahasoavana ka ao anatin'ny fiadanana ary rehefa ao anatin'ny fiadanana de sady mamaly ny fanontaniany Remia am'izay a ny tanora sy ny tanora loatra zany ny efite miteka fosina fa sy sokazy soniny zany nipetraka fa isika rehetrarehetra ary zay ny dikan'izao JMJ zao sy mijery sokazy ary zay ny mahatonga asika mitambatra anatin'ny site fa sy hoe arina ny ansiranana arina ny amin'ny site arina ny fa mitambatra ao anatin'ny site anankiray a ary zay ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly sy hoe mahay ny teny rehetra ny Pierre au contraire izy sy nahay nininona mpanjony mpanarato ny asany sy hoe nisy traducteur simultané tam'izay fa no ny asan'ny fanahy masina de miombony izy ary zay no andrasasika amin'ny site ary eo indrindra nefa sy maintsy miady asika raha zandry malala ny virus miasa mafy zay ny fataro zay avy hoe avia manaraka hitondra ny azo fizaliana fataro zany a fa ady sady dia ny fiainana kristianina hitanareo ADIA ady sy maintsy manana ny fiadina ary zay ny sakramenta zay ny fandalinana ny soratra masina zay ny asa fanasoavana zay ny fanompona ataosika ary dia ireny rehetra reny no mitondra sika amin'ny fahasambarana ary mahafaty sy kelikely ny virus a ka ampivelatra sika de ahoana ny satroky ny monseigneur ao anatin'izany sy haiko sony ny satroky ny monseigneur maninona izy esorina rehefa manomboka ny fankalazana ny eukaristia ny antony a dia sy maintsy mieky zany a fa izy esoa ny tompon'ny eukaristia ka noho izany a fantatra sika ny satroka fanomezam-boninahitra ary zay le mahatonga an'ireny mitra nefa ao amin'sika fanompona fa sy voninahitra ny tadiavina ary zay esorina zany a izay satroka izay a ary am'izay no iangaviana angatahana ny vavaky ny fanahy masina iidina eo amin'ny fankalazana ny eukaristia fa sisy zavatra hafa fa
famantarana rehetrarehetra zany satria mila famantarana sika olombelona. Zay ny fanontaniana 5 asa efa tapitra sa mbola misy fanontaniana? Ay, mbola misy manaraka miato miakatra indray ny 5 manaraka. Alohan'ny idirany 5 manaraka dia ataotsika aloha n'igny efa nresaka informatique masina sika eto. Dia ataotsika hoe j'aime manao Zesoa, commenteko dia partageko. Taditsika igny ary lamako avereno Jésus de commenter, de partager. Vereno. J'aime mana Jésus de commenter, de partager. Atambaro. Jésus. Atambaro. Jésus. Ohatran'izay miditra ny 5 manaraka. Mahay zavatra reto. Enarako indray zay. Naivokely ihany avy any amin'ny diocèse Miarinarivo. Nevokely fa sy nevobe. Kely. Ifandresaka asambarana ihany tsika teo dia zavatra kely somary napieritreritra anazy sady nalasa saina anazy zava-misy any amin'ny faritra any amin'ny misy any ihany. Misy le miaramila le tonga dia mitifitra dahalo zany, le tonga dia vonoana sur place. Dy zany mampieritreritra anazy mety azo asambarana ve satria marina fa hoe mampandry filaminana izy fa le eo amin'le hoe mamono olona le voararany didin'Andriamanitra. Dia fanapin'izay koa hoe le dahalo le vonoana tonga dia sur place iny ve mety mba azo asambarana an'io satria izy mbola tsy fantatra zay tena ao anaty eritreriny hoe mety mbola io izy na sahala zany eo tonga dia voatifitra teony eo dia maty. Saotra tompoko. Roland avy amin'ny diocèse Mahajanga fa teratany Fianarantsoa zaho avy amin'ny fiangonana Lakamisy ny tenina za Mahasoa be igny toerana nitomboanay dia fanontaniana mipetraka zany resaka tanora sy resaka fivavahana anatin'ny fanompoana ihany zany. Dia zavatra hitako zany manokana ny tanora katolika zany matetika ohatry ny hoe hazo lava mora hitany rivotra miosongosona matetika maro ny mafana fofa sy mahatotosa zezika amin'ny farany. Asana ino mahatonga an'izay monseigneur fa dia zavatra hitako zay. Dia ny manaraka an'izay ny sekta malaza be m'izao dia misy finoana katolika matetika koa misy mifindra sekta reny, indraindray reny hoentiny vady, indraindray dia fa hoentiny fo manokana misy. Dia raha fa misy olona anankiray mifindra any dia lazaisika hoe izy nefa nivavaka lasa nivavaka izy nefa ianao koa katolika namanao misy le olona anao olona mivavaka izy nitenenao izy koa katolika teo fa lasa niova amin'ny sekta izy dia hoe izy nefa lasa mpivavaka efa mivavaka izy iny. Zay teny zay zany amiko mamparary ny foko zay fa maninona lesy izy no atao mivavaka lasa nivavaka nga sika zao sy mivavaka maro amintsika ny miteny an'izay. Saotranao nanao fanamarina. Merci Roland. Monsieur Remis amin'ny diocèse-ny Antsiranana. Azafady monseigneur fangatana fagnazavana foana nanty. Araka ny fagnazavana tebaka hoe tsy ny zavatra vaty ivelany no miditra agnatin'ny votraka agny no maloto. Zegny baka izy ty. Fa o Masindapaoly ndraiky monseigneur tempolin'Andriamanitra io vatanan'Andre io izy ke asa ao amin'ny raha maloto aby ohatra toaka sy ny sisa. Ke karakory izy zegny monseigneur mba tiako angatana fagnazavana hely maloto zegny toaka io nefa tsy azoany nefa tsy avaty ivelany ka ny maloto fa ny avy agnatin'ny foany miboaka. Saotra. Merci. Lalaina avy amin'ny diocèse Ambositra fanontaniana hafa ny lohahevitra monseigneur. Sy mana inona marina no atao ho patriarka? Ernest avy any amin'ny diocèse Majunga fa zanaka Ambato Finandrahana avy amin'ny Soavin'ny Bema. Ernest zavatra magitikity any saina monseigneur matetika moa zahay zany amin'ny tontolo misy anay any ambanivohitra any mba tafiady hevitra amin'ireo fiangonana rahavavy ka
misy fanontaniana petraka andry zareo aminay zany hoe maninona nareo katolika no tsy mandray divay rehefa mandray ny eukaristia fa eukaristia fotsiny de tsy voavalinay zany le fanontaniana satria mbola tsy azonay zany le tena hevitra saotra tompoko. Azafady monseigneur ametraka question kely ihany. Deny avy any amin'ny district ny Maintirano diocèse-ny Tsiromandidy. Ny fanontaniana avy aty agnamiko de ohatran'izao. Ohatrany hoe tsy azoko mihitsy le efa mantarana hoe atraiza marina ny tokantrano maso. Misy mako aminay zay tanora ankananiky zao ankehitriny zany mifanome toky ny tanora hoe raha fatsika samby zao hoe ay fangala vady hoe anao mariage de tsy azoko hoany miaraka zany reo ataotrika hoe mbola mpianatra any amin'ny classe de première jusqu'any amin'ny université mandritra ny eo ataotsika 10 ans eo anatin'izay 10 ans zay ve manao tokantrano maso ve reo sa tsy tokantrano maso. De fanontaniana faharoa koa avy any amin'ny district misy anay onao monseigneur ny mpiservy manao sipa ve voaroaka ho mpiservy izy ve sa tsy voaroaka satria mako misy zay zavatra zay agny aminay ny mpiservy raha votratra manao sipa de voaroaka nefa zao mahita ty fianaratra mpiservy fa any amin'ny 25 ans mbola mpiservy any moa ve regny olona regny tsy manao sipa ve manambady angambo izy ataoko zay sy alavany fanazavana fahazamanay nareo satria sy de sy fanontaniana mila fandalinana loatra no napetraka teo akoatra ny sasasasany. Ahoana ny momba ny miaramila tonga de mitifitra ka mahafaty olona ary ahoana momba ny dahalo maty sur place samy sambatra any an-danitra satria zay moa ny fahafantarasika n'izay asambarana zay zay misy any Andriamanitra asika any an-danitra fantatrasika ao amin'ny evanjely fa nisy an'lay lay ataosika mitenisika am'izao hoe dahalo teo akavanan'i Jesoa ny bebaka ao zany ny secret raha zandry malala ny fibebahana no ahafahasika manadio ny fosika ka mahatonga sika hitan'Andriamanitra ary zay no angatasika mba hibebaka mandrakarivo sika anomana sika n'izay fionana amin'Andriamanitra sy ny asa vitasika na ny volananasika no isarana sika fa ny fitiavana ary ny fitiavana lela zay ny masindahapoly no farany ary zay ny mahatonga ny masombavy Terezy ny vocation hoay dia ny fitiavana ka na maramila izy ka raha ny bebaka namono ka mibebaka dia miova ny fony na ny dahalo izy efa ho faty ka mibebaka sy isika zany ny misara fa ny famindrapon'Andriamanitra ka ny fibebahana zany no zava-dehibe ary io no ahafahasika koa miatrika araky ny voalazan'ny Roland teo ny fiainasika ka ananasika ny faharetana zay tokoa ny problème razandry mora amsika tanora no manomboka fa ny maharitra sarotra de sarotra ka afatarana an'izay faharetana zay de mila fibebahana isika ary zany ny mahatonga ny fikambanana masina mametraka ny récollection sy ny sisa sy ho afaka andinika tsirairay am'ireny moasika fa zava-dehibe reny récollection reny zava-dehibe zao GMJ zao ahafahasika ametraka an'izay faharetana izay satria zay maharitra no voavonzy fantatra sika sara zay sy ny manomboka ny zava-dehibe fa ny faharetasika hatramin'ny farany ary mahareta mivavaka hoy masindahapoly ihany koa ary Jesoa milaza an'izay ka raha miresaka nareo teo hoe fanamarinana moa nataony Roland sy nanometraka fanontaniana izy fa hoe mivavaka ny secte hitasika koa fa misy an'ireny ananany mahatonga ny olona miresaka an'izay de satria misy an'ireny alimbavaka maharitra reny anao alimbavaka isika zany hitasika manao ressourcement zany isika zao mametraka sara an'ireo zavatra iainasika araroty zany zao fotoana zao raha zandry malala azavarim-barina isika
miôdiôdy tokoa ny virus ny rasy zany fa araroty ary zay ny hoe mahatempolo ny fanahy masina asika sy hoe mitoka ny rasy fa ny vokatra ny rasy ary zay le lazay ny masin-dapoly tempolo ny fanahy masina nareo ka aza manaiky ho viraviraina ary zay ny mahatonga ananteo hoe fanantenana ny tanora aza manaiky ho viraviraina aza manaiky ho potehana nareo ny vatanareo de tempolo ny fanahy masina aza manaiky ho potehana ny vatasika aza vela ho aloto ny tempoly hitasika fa nanadio ny tempoly izy esoa tranony raiko tika sy mainsy dioviko tranony fanahy masina isika ka oka ho diovosika ka matetika fantatra sika fa nitoka dia rehefa tena be de manimba zavatra maro akoatrin'le meme mo sy mampaninina rehefa mamo de mahiteny fransay iny sy mampaninina loatra iny fa ny vokatra ny tena manahirana ary besaka ny zavatra potehany tokatrano fianarana ino de misy miteny hoe ary zay ny mahatonga asika hoe nenina simba aloha ananatra fa aorina andasa mba nianatra ihany an'igny zay nahay an'igny zay fa simba nitoka simba lotovy nitoka ka izay ny manahirana zay sy nitoka zany ny manahirana fa niasa nitoka ka aza manao araky nylazaiko teo asan'Andriamanitra no ataovy fa sy asa nitoka ka izay no amaliko ny zandry avy any izy mozy teo remy de afanontaniana sotra am'izay ary ny manaraka atomboko amle hoe tokatrano maso ny tena marina zany raha zany sy hoe tokatrano maso fa tokatrano imaso zany hoe tokatrano izy eo imaso fa sy tena feno anefa ka ny feno anefa ny mitondra amin'ny asambarana ka izay no mampisalasala zany ary sy afahana milaza hoe fa tena fanambadiana io satria tokatrano izy kanefa tsy fanambadiana mahafanambadiana ny fanambadiana dia araky ny fomba fiteny hoe ny anambadiko ho namana iterahana ary iterahana faramandimby ny tokatrano zany mitokatrano eo izy fa bola sy fanambadiana ka noho izany sy tanteraky sy anatin'ny afenona ary de zay ny satria sy vola vita mariazy koa izy dia normalement zany sy afaka mandray communion izy satria sy ao anatin'izay afenony fanambadiana izay de ahoana ary ny mpiservi am'zany tena sy azoko loatra aloha le fanontaniana mpiservi manao ahoana sy azoko sara le fanontaniana manao sipa mbola mahazo miservi ve inona natao hoe sipa aloha mila fanazavana kely nga monsignera fa sy hainy loatra dia ie sy azoko sara aloha ny tiano lazaina ary 5 taona fizangazangana raha fizangazangana zany de mazava ho azy fantatra sika zay loza sy ny ferahan'ny lehilahy sy vehivavy miaraka eo zany ny zava-dehibe fa ny fo ary dia matetika amin'ny teny amin'ny tanora hoe rehefa misy miresaky tena madio ny fifandraisanay monsignera tena madio non ny fifandraisana ho adiovina fa sy madio zany io satria samy mpanota nareo d'origine zany efa misy défaut zay sika ko ka raha sy tonga i Kristy manarina an'izay défaut zay dia ho sahirana isika dia ahoana ary momba ny patriarka ny dikany hoe patriarka dia avy amin'io zany misy hoe ray père ka ny patriarka zany lohan'ny mifoko de zay ny mahatonga ny hoe Abrahama patriarka ray lohan'ny ny foko zany asa rehefa voavaly zay izy rehetrarehetra ngambo ay maninona no sy mandray dovay ie
tsy de nataoko problema loatra angamba izy a ny antony a efa feno tanteraka aloha voalohany indrindra fa valim-panontaniana voalohany a efa feno tanteraka rehefa mandray ny vatan'ny Kristy sika i Kristy manontolo fa maninona ny pretra voalohany zany a ny pretra manatanteraka ny lay sakramentany Eukaristia ary fahatelo satria fitinika ihany izy a tokony any amin'ny katesisme sika ny mandalina azy a ny fahatelo a de satria resaka commodité zany a mba asotra ny zavatra satria ahoana ary raha ohatra tamin'ny inona moa ny zarana divay asika tamin'ny messe de ouverture iny asa tamin'iny azy fa nisy sinazy communionko naverimberina matetika hoe asangano ny tanana zany hoe misy resaka fandamina ary ny faefatra zay sara ho fantatra sika ho asika katolika sakramenta sy fanasana zany ny asika fa sakramenta ny Eukaristia ao anatiny moa ny fanasana ary ao anatiny koa ny sorona hitanao zany mahatonga milaza hoe Eukaristia fitambaran'izay rehetra zay a ary ny faratampony am'izay ny communion fandresasika ny Jesoa ary igny fandresasika igny a de ny vatany manontolo igny fa tsy hoe manao greve nay satria sy nomena divay efa mandray an' Jesoa de fa feno a fa i Jesoa sakramenta zany nataosika lay eninareo ny teny ataon'ny pretra rehefa tonga ny fotoana ka nanolotra ny ainy Jesoa de nandray mofo de nandray divay dia zay le sakramenta famanterana ary zay ny mahatonga hoe maninona ary sy atao mofo dipaina na atao vary fa hostia zany hoe mofo sisy lany vay hostia no atao maninona sy atao besa fa divay satria sakramenta io zay nasika katolika zay naninona sy atao jus de fruit io na ranonampango sakramenta ary fataro zany fa sarobidy ho asika io ka sy hoe na ny mandray na tsy mandray ny divay zany ny problema fa ny finoasika ao anatin'izay ry zandry malala loharano fototra ny finoasika ny Eukaristia ary ao anatin'izay zany a no andresa zay mahakatolika sika aza io koa mako matetika mahavoan'ny saisika na matetika mahatonga asika te akataka isika aza hoe ny fiangonana sasany aza ny fiangonana sasany jerena fa ny finoanao ary oka miala siny amin'ny teny amty a raha zandry ataoko amin'ny teny français kely izy soyons fiers de notre foi aoka anana an'izay hoe za katolika sy hoe hiady amin'olona fa asehoiny mahakatolika anao eo amin'ny fiainanao amin'ny fankalazanao amin'ny fanehoanao ny finoana merci ao ny fanontaniana jira avy any Toliara ino avy ny virisy manimba ny fahadiovampo ary ino no atao mba tsy aza miteny akaiky ny micro loatra iziro izy teo jira avy any Toliara ino avy ny virisy manimba ny fahadiovampo ary ino no atao mba hiadiana amin'ny virisy Sanina avy any diocèse Ambatondrazaka tsy ho atsika tanora ihany ny aty sady fanontaniana amin'ny monseigneur isika tanora dia hitady an'Andriamanitra ary ity an'Andriamanitra ka isika io tanora ity an'Andriamanitra raha sy tia namatsika isika ataotsika ahoana moa ny ity an'Andriamanitra ka mifanontaniana petrako amin'ny monseigneur dia hoe tena tandra vadikoditra amintsika olombelona ve ilay mizarazara ny fizahan'olona na foko sa mahazo sasana amina savony ihany François ny agnarako avy amin'ny diocèse mifianarana parasy ny Tanambao fanontaniana moramora sazatra koa François ny agnarako François ay ra François ny agnarako avy amin'ny diocèse mifianarana parasy ny Tanambao fanontaniana mipetraka monseigneur ny asika katolika aloha zay ny secte hafa hoe na amin'miniminy foana mivavaka amin'ny sary vonona zao Andriamatoa Benaivo avy any amin'ny diocèse ny Iosy fanontaniana ivelany fampianarana ty monseigneur pesaka amin'izao fotoana izao monseigneur ny kristianina sy ny tanora
izay manao fanabeaizanaizana moa ve monseigneur sy virus ve io zavatra io sa manao akory mba ilako fanazavana eo anatrehan'ny tanora izay fanontaniana izay mon père monseigneur saotra tompo merci manesy manana zanory sara avy any ambanja zao no fagnontaniagna mpitondra fiangonana mo za izy agnaranao moa manesy manana zanory sara mpitondra fiangonana za misy zany mpitondra ao amin'ny fiangonana misy zao mitariky fikambanana izy anefa izy mitariky fikambanana misy fampianarana tsy mifanaraka amin'ny fiangonana ny fampianarana ataony dia miezaka zaho magnitsy le ologno mba tsy ho fantatrareo tanora reo le ataony dia fahotagna ho anahy ve eo magnitsy le ologno magnatsara azy eo anatrehany fiangonana ankatsaraigny izy satria izy mitariky ny fikambanana igny fagnontaniana voalohany sy azoko sara aloha le fanontaniana izy zany manao fampianarana diso raha akory zay fampianarana zay misy fampianarana izy zany tany toetra ny diso zegny za zany mpitariky fiangonana dia misy koa misy fikambanana maromaro ao amin'ny fiangonana dia manao zavatra maromaro izy dia mitory aminahy zany le kristianindesiny amin'ny zavatra ataony dia hoe za ve zany miezaka manototro azy izy karaha zao ankatsaraigny zany izy dia fahatagna ho anahy ve magnitsy azy amin'izany sa manakory fagnontaniana faharoa amin'ny fiangonana hafa zany vita batemy izy batisa ho zareo na amin'ny fihefitsika emina zany dia mandeha magnatony katolika zareo mifindra katolika afa-tsy atao batemy moa ve le manao batemy amin'ny fiangonana hafa ve mba olo voahositra ve sa tsy voahositra misaotra ilova avy amin'ny diocese ny Tolagnaro araka ny loha hevitra monseigneur izay voriantsika eto hoe sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra nefa ao amin'ny testamenta taloha koa Andriamanitra amin'ny bokin'ny Genezy toko 7:32 milaza hoe tsy misy olona afaka mahitahika mbola ho velona tsy mifanohitra ve ireo tenireo monseigneur Jean-Baptiste avy amin'ny diocese n'Ambositra fa miasa kely amin'ny diocese ny Hiosy ty monseigneur misy zavatra kely anontaniana satria lohevitra antsika dia hoe sambatra zay madio fo fahitan'Andriamanitra izy ary ny teny telo zay napetraka monseigneur dia hoe manompo amin'ny zavatra rehetra missionnaire famindram-po raha amin'ny faritra diocese ny Hiosy io monseigneur amin'ny farifaritra Tsinanana any dia misy olona maro tsy mbola mahalala ny zan'Andriamanitra izany na Jesosy Kristy ary maro koa amin'ireo tena maty tsy vita batemy dia mety makaiza maro ny fanahin'izy ireo toy izany koa raha ohatra ve sendra zao missionnaire satria ny tanora rehetra mba mahalala zany mandalo ka misy olona mila famonjena atao batemy manokana tsy misy fitaovana azo ataon'ny tanora ve manao an'izany raha tsy mandalo fiofanana izy saotra indrindra monseigneur redis avy amin'ny redis avy amin'ny aumônerie catholique universitaire de Fianarantsoa maro moa zany ny tanora manontany tena dia manontany ahy moa zany tsy voavaliko le izy satria mba mpitondra fiangonana dia zao zany ny fanontaniana mahakasika ny katesisme indrindra eo aiza ho aiza zany ny fiainan'i Jesosy Kristy entre ny 13 ans à 29 ans satria ny ao amin'ny beboly dia mifara izy ao amin'ny 12 ans le izy nampianatra ny mpanoradalàna ka tsy hita ndray izy raha tsy tamin'ny fahatelopolo taonany tamin'izy natao batisa batemy ka mba mila fanazavana kely monseigneur azafady meseny mentsanary avy any amin'ny fahatro sava diocese ny Atsiranana mpampianatra katesizy mila fanazavana kely monseigneur amin'ny inona marina moa ny atao hoe jentily farisianina mpanoradalàna publikana satria rehefa manazava lesona amin'ny mpianatra zany dia ohatrany tsy iza manakaiky an' Jesosy Kristy amin'ireo jentily farisianina mpanoradalàna publikana mila fanazavana zany amin'ireo pare ye
nomenjanahary moa génération makariosy ie sy de atao sy possible zany no hidirasika amin'ny ansipriany fa za torolalana zany no ataoko eto anampy asika ahafahasika miatrika azy inona any zira tuliara inona no atao iadina amin'ireo virusy voalaza teo ny efa natorisika izy fifikirana amin'ny Kristy de eo zany mety misy karazany maro ary iainasika ohatra zao hoe fandraisana ny tenin'Andriamanitra ny baiboly fantatrasika zay i Jesosy tenin'Andriamanitra ny fandraisana ny sakramenta faharoa zay fahatelo ny fitiavanamana le fanimpona ny lazaisika faefatra ny fidirana amin'ny fikambanana ary anampy asika bebe koa am'izany ny hoe ny vavaka averiko atorolalana fotsiny afahasika hoe ahoana ny edivana amin'ny virus ny vavaka ny tenin'Andriamanitra ny fandraisana ny sakramenta ny fanimpona ao anatin'ny fanimpona zany ny fidirana fikambanana masina anatin'ny vomiera isan-karazany de aza diny koa ireo olo-masina fa indrindra i masin'ny Maria ahoana ny momba ny fizarazarana amin'ny vina ary mba ho afaka iombona tokoa eo indrindra zany no ahafantarana hoe mivelona ny finoana sika raha afaka mandresy ny fizarazarana ary zany no andrasana le nylazaiko teo hoe zay ny pentecote vaovao ary zay no andrasana amitsika am'izao pèlerinage zao GMJ zay ny hevitra ny GMJ zay fiombonana raha mbola tsisy ny fiombonana dikan'izay mbola ao lay virus sy ny fitiavatena sy ny fizarazarana sy ny sisa ka ady sady dia ny fiainana edina isan'andro io satria tsy mandeha ho azy fa sy maintsy volena ao anatin'ny fahasamihafana no ambolena ny fiombonana volena misy ohatra ny ary fantatra anareo arakaraky ny mahasarobidy ny zavatra volena no mahasarotra azy ary sarotra volena mialasiny aho zao manao an'ity hitanareo zao ny voninkazo mavo adala hita eny amin'ny arabe ka sanatrisy mavo adala sika fa raha bois de rose sarotra be ny tanan'izany ary amanataonany ianao zay vao tena mahazo an'izany bois de rose zany ary tsy magaga raha lafo vidy izy de ohatran'izany zao reo mpanao voninkazo reny de mahafantatra sara zao fa tsy maintsy atao an'izao le voninkazo amboarina an'izao ka noho izany tsy mandeha ho azy io fa volena ary ny asan'ny fanahy masina no manampy atsika manondraka an'izay de ahoana ary momba ny fanabeazana aizana sy ny fanabeazana aizana ny rasy fa zay zany ny tanjona areken'ny fiangonana fa ny moyen oka hay anavaka asika zany fanabeazana aizana inona fa ny moyen raha moyen mitondra amin'ny famonona dia seken'ny eglizy naovinanaovina seken'ny fampianaran'ny fiangonana satria atao amelona sika ary ao anatin'ny fivelomana no misy ny fiainana ary ny fiainana no mitondra ny asambarana fa rehefa mamonona ary misakana dia sy mety sy ho vita eto izy ho any fanazavana azy ary zany no ametrahany conférence épiscopale ny EVA éducation à la vie et à l'amour anasanasika sy ny école des parents anasanasika toy izy zany ary takio amin'ny fiaviasika rehetrarehetra any mba hanana an'izany hoe EVA sy école des parents zany de atao hoana ary ny ireo mpitondra zay ohatra sy ao misy ny fampianarany sy ny sisa voatery manisy sara ny manisy ary manasara azy fa ny tena sara indrindra anaro izy
zay le lazainy jesosy asoy manginginy izy avy eo asoy amin'ny olona rona telo asoy amin'ny olona ao Matio zay mahaiza mifananatra aroy ny ray aman-dreny zokobe efa lasa anekôtra izy a hitay asika fandrindra anisan'izay namorona ny GMJ mbola izy eveka de siza zany fa ny kardinaly Razafindratandra de izy indrindra ny miteny hoe aoka ifanoantoana sy fanohitoina ay ny Tananarivo sara zay zavatra izay aoka ifanoantoana sy fanohitoina ary zany ny ampiombona asika ary afahasika ny fisarasarana dia ahoana ny fampianaran'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao mazava ho azy averin'ny Jesosy sy tonga mba handrava aho fa aisika ny toiny anatanteraka ary andavorary ka raha ohatra ary ny testamenta taloha nilaza Andriamanitra hoe zay mahita de ho faty dia satria tonga olombelon'Andriamanitra natsara au contraire zany am'izao raha madio ny fosika de ahita n'Andriamanitra zany miomona tanteraka amin'ny Andriamanitra sika sy mifanohitra zany fa tena mifamena sy ahita n'Andriamanitra naovinanaoviny isika raha bola maloto ny fosika ahoana ary reo avasika zay sy mahalala n'Andriamanitra kanefa maty araky ny lazaiko teo ampendohana tamin'ny fanontaniana teo aloha sy sika ho an'ny sara fa raha madio fo izy de mino sika fa ahita n'Andriamanitra ka izay ny condition zany de ino an'le lazaisika ino ny atao ary amin'ny madio fo sy ny sisa efa nilazaisika teo ahoana momba ny afaka manao batemy ary zay indrindra manko nilazaisika ny batemy dia ny mahatonga asika zanak'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra zany raha anatin'ny finoana izy ka amin'ny fotoana zay tena mamaika dia afaka manao batemy amin'ny alalan'ny rano zay le batemy ankamehana zay fa mazava ho azy sy mainsy lazaina mba hosoratana anatin'ny boky raha hitan'ny mpinoana isika raha ohatra moa sy manam-pinoana izy afahafa ihany ka mila n'izay fiomanana izay kosa nefa ny mba afaka natanteraka azy ahoana ireo sokazon'olona hitasika amin'ny evanjely ny gentily de zay nasoina hoe gentily zany zay sy ao anatin'ny finoana fitiny koa fa siditra amin'ny aratantara sy ny sisa ny farizianina de ireo tena mifikitra amin'ny lalàna manao azy zany mahafantatra ny mikasika ny lalàna satria niaraka tam'izay ny mpanora-dalàna zany dia toy ny teo ihany mampianatra ny olona izy ary ireo no mifanohitra amin'ny Kristy ny publikanina kosa dia anisan'le vahoaka publika zany dia publikanina reo averina ho mpanota tahaka nitasika zao Zake Matio talohan'ny nensona azy ireo manorona nietra zany sy ny sisa mpanangona nietra de everina zany miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ary de everina zany fa mpanohitra ny finoana tam'izay fotoana izay ataoko fa mbola maro ny zavatra tokony ho lazaina fa raha fitinina zany ny fampianarana ataosika ary miainga amin'ny fanontaniana dia zao raha zandry fotoana sarobidy ho asika tokoa zao GMJ zao apetrasika eo ampilatan'Andriamanitra amin'ny Eucharistie izy ary hoentsika aza amin'ny fampianarana fa efa manomboka nira fidirana dia mianso asika tokoa Andriamanitra ary tena manaitra amin'ny evanjely mianso ny olona rehetra izy hatramin'ny vehivavy zay neverina tam'izay fotoana zay fa hoe sy ohatrany amin'sika am'izao fotoana zao fa noresiny Jesosy mpiara-dalana aminy marina hafa ny apôstôly hafa ny vehivavy nitadiavin'ny Jesosy zany
de ny avovonjy asika ny asambatra asika ka araroty ary raha zany a ny fotoana fahatanoransika andalianasika ny finoasika mba iombonasika bebe kokoa amin'Andriamanitra manaova dingana fandrindra amin'izao GMJ zao zay le mahatonga hoe oka mba génération ny GMJ fianarasoa sarona zany hoe génération GMJ madafa non fa 8 génération madafa 8 a fantako a sambatra génération Makarios zay ny le lanazavainy Monseigneur Amary tadidinareo sara Makarios asambarana génération sambatra satria mahafantatra ny Jesoa. Tapitreto ny resadresaka zay iranina amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson amin'ny ty andrany any ity amitsaivo igny fa tao amin'ny cité Masinday Simona tao Andrenjato tao amin'ny université igny koragna na resadresaka zay niarahana tamin'ny tanora zay natolotra tamintsika jiaby tamin'ny ty androny any ity ke mamerigny fisaorana ho anareo jiaby zay naharitry nitandrigny zigny hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy. Resadresaka iarano amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel.